lalandra zany no antsona ilay antsona miteny vahiny hoe AVC accident vasculo-cérébral no nahazo an'ny Pierre Tsiranana ka nahatonga azy ndao sy ny fahafatesana omaly maraina araka ny fanampanazavana dia nanana fotoana tanina braony ministera ny vola sy ny teti-bola tetsy Antaninarenina i Pierre Tsiranana no natsiaro ohatrany tsy netinety zany nanao malaise ozy ny fitenitsika azy dia saika hoentina avy hatrany teny amin'ny hôpitaly saingy ndao sy ny fahafatesana teny andalana moa izy zany araka ny fanampanazavana telo amby enimpolo taona i Pierre Tsiranana izao ndao sy ny fahafatesana izao izy no zanaka faharoa ny filoha Philibert Tsiranana amin'ny ankapobeny dia teo amin'ny sehatra politika no nahafantarana azy paneho hevitra matetika izy eo amin'ny lafiny fiainan'ny polisy amin'ny ankapobeny ihany koa satria nanao carrière teo amin'izay tontolo ny polisy pirenena izara teo ihany koa i Pierre Tsiranana ny fantatra dia azo lazaina hoe efa nitana ndraikitra samihafa ihany izy tamin'ny fotoanandrony izy tamin'ny gouvernement tany Francis Cravone dia nitana ny andraikitry ny commissaire général à la protection des consommateurs tamin'ny gouvernement tafaroany Francis Cravone tany amin'ny taona 3 sy 7 tany ny nahafantarana azy ihany koa teo amin'ny sehatra politika dia ny antoko PFDM na ny Parti fort pour la démocratie à Madagascar ny antoko PFDM izay paneho hevitra matetika mandidina ny raharam-pirenena tamin'ny ankapobeny mihitsy nanohitra ny fitondrana Marc Ravalomanana izy tamin'ny fotoanandrony ary taorinan'izay dia fantatra fa mpikambana tao anatin'ny tsy congrès fa ny flankevitra ambony ny tetezamita na ny CST tamin'ny fitondrana tetezamita farany teo ny any faneho-kevitra faramparany na enona ny Pierre Tsiranana dia ny nanoerany an'ilay asa raha tadiditsika le resaka hoe convention du 14 octobre izay saika natao teto zany nandeha be io resaka io tamin'ny fotoanandro tamin'ny volana oktobra tany sy ny faraparany volana septembre dia tany hoany narenesana ny Pierre Tsiranana faraparany zany ohatrany hoe nanao intervention publique na hoe nitondra faneho-kevitra ampaibe maso mikasika an'izay fomba fahitana ny raharam-pirenena izay i Pierre Tsiranana raha ohatra ka andeha ataoko hoe fijoroana vavolombelona manokana indray za manokana dia efa ela no ny fanerasera taminy satria izy io anisan'ny mpankasitraka ny onjam-peo an'ny radio Antsiva tamin'ny fotoanandro ny fon'ny bola ny asa tao ary pieno fandaharana izay nintaniny tena tamin'izany radio Antsiva izany izy ihany koa dia pieno an'ity fandaharana anao ny fitenenana ity ary ny antso farany izay nataony tamiko dia asa raha tadidinareo za tsika teto ny adevitra mikasika an'ilay hoe tokony homariana za tsy tokony homariana ny 14 oktobra 1958 mikasika ny hoe fahaterahan'ny repoblika voalohany dia misy namana moa teto tamin'izay fotoana izay ny antso antaripy dia niteny io ange fetin'ny pisodi ange io 14 oktobra io dia ny antso ny Pierre Tsiranana taorinan'izay io andro io zany rehefa vita ny fandarantsika dia ny antso izy niteny hoe mba tiako ihany ozy azavaina fa ny olona ozy tsy mahatadidiny tantara fa tena tsy fetiny dada zany ozy dada ny antsony ny filoha Philibert Tsiranana zany tsy fetiny dada zany ozy sady tsy fetiny pisodi ny 14 oktobra fa tena hoe nahaterahany nahaterahany repoblika voalohany mihitsiny zany fa efa misy andro hafa mihitsy ozy dia niteny andro moa izy tamin'izay fotoana izay hoe anamariana ny fetin'ny dadanay sy ny fetiny pisodi zany anisan'ny resahany taminazy paneho hevitra matetika izy rehefa misy resaka ohatrany hoe polisy ny antso anay ihany koa izy zao ny resaka n'le hoe izy dia manameloka n'ilay mpitandro filaminana polisy izay nampiasa hery tamin'ny zanaky ny ministra tamin'ny fotoanandrony nahafatesany ity zanaka ministra ity tany Ambalavao tany matetika zany rehefa misy resaka polisy dia miantso izy mitondra faneho-kevitra na mizara ny fomba fijeriny fotsiny izy zany tsy voatery hoe tenena amin'ny radio fa zay no mahafinaritra amin'ny Pierre Tsiranana mpizara hevitra zay izy indrindra raha amin'ny domaine na amin'ny sehatra izay ahafantarana azy dia matetika izy mpaneho hevitra izay
matetika ihany koa zako tambola ny asa tany mantsiva moa tena ohatrany hoe ny faneraserana tamy zany satria fakana hevitra matetika izy fa matetika de matetika tokoa zany no atao hoe miady hevitra tamy zany tamin'ny onjam-peo zay natadiavako azy ary izy io olona tia miady hevitra be fa tena tia miheno ihany koa izy io ary ny fahitako anazy zany za manokana zay tiany na andeha ataoko hoe témoignage personnel mihitsy zany ty anaty hoe nivoatra zany ny Pierre Tsiranana tamin'ny fanaovany politique nivoatra hoe ahoana moatra ny nisy maturité zany izy rehefa taty aorina teo amin'izay fanaovana politique zay mba afaka zay tsy de tena hoe manana hoe resaka manokana momba anazy fa ny fahitako an'le fomba fanehoany hevitra zany na niady hevitra ifanaovanay mianadamianaka andeha ataoko mianadamianaka satria efa telo amby enimpolo taona moa ny lehilahy zao andao sy ny fahafatesana izao fa ny tiako tenenina hoe izy zany matetika miantso amin'ny telefona manko izy na de hoe tsy maneho hevitra mivantana amin'ny antso an-tarobia za fa matetika miantso amin'ny telefona zany rehefa misy sujet anankiray mafanafana mety hoe tia nitondrana hevitra zany fa hitako hoe mievolue le fomba mievolue ahoana moa zany hitako hoe nisy maturité zany izy nisy fahamatorana zany arakaraka asa ohatrany hoe somary nisy recul zay manko izy somary ohatrany nisy fiamorana zay manko izy teo amin'ny tontolon'ny asa politika zany tontolon'ny fanaovana politika fa tany aloha izy tamin'ny androny Marc Ravalomanana izy tena opposant fervent tamin'ny Marc Ravalomanana mihitsy zay no nahatonga azy hoe lojika raha nitontana tao anatin'ny tetezamity izy rehefa avy eo fa ohatrany hoe nisy taona izy zany naka somary karazana recul mihitsy nisy fiamorana kely mihitsy zany nataony dia tsy de matetika mitranga hevitra izy tsy matetika izy mitondra hevitra zany na hoe mitranga amina fanehoan-kevitra amin'ny Pabemaso faraparany teo dia izao izy ndao sy ny fahafatesana izao moa avy mpikambana tao anatin'ny Conseil supérieur de la transition ho ia teo na ny CST fa tsy de mpaneho hevitra matetika fa zay le teneniko anareo zay rehefa manodidina ny ndeha ataontsika hoe histoire zany na ny tantara 14 octobre zany moa misy lanja manokana amin'ny maha hoe mahazanaky ny filohan'ny république voalohany azy Pierre Philibert Tsiranana de zay nahatonga azy hoe nitondra fanehoan-kevitra zany hoe tsy de nankasitraka loatra le convention du 14 octobre natao farany teo satria ohatrany hoe manimba zany an'ilay mémoire an'ilay 14 octobre 1958 zay tokony ho tsarovatsika manokana eo amin'izay tantarany firenena izay misaona zany ny tontolo ny politika eto amin'ny firenena ny za eto amin'ny onjam-peon'ny Free FM dia mitondra ny fankahirezana feno sy ny fampiononana amin'ny fianakavian'ny maty ary mirary soa ihany koa mba hitraka ao anatin'izao fahoriana izao araka ny fantatra moa de hoe Rufina Tsiranana Ramatoa Rufina Tsiranana sy Pierre Tsiranana zany no tena zanaky Philibert Tsiranana tena atao hoe niditra betsaka teo amin'izay sehatra politika izay mbola voakely izy de fa tsy kely mbola tanora izy de fa niditra melo be zany teo amin'izay sehatra ny fanaovana politika izay ny mpanao politika tahaka ny tony moa na dia hoe ndao sy ny fahafatesana aza matetika mijanona ihany mitoetra ihany ny fahatsiarovana azy zany hoe tsy tena maty zany zay ngamba ny filazana azy tsy tena maty satria le fahatsiarovana eo foana ihany na izany aza rahona mainty lalovan'ny fianakaviana izao dia hitondratsika izay teny fankahirezana izay